Mirabani, DS Family, a équipe en Moura Market, un petit androanti, 2 ans d'existence. Nanampi tena nampy anay tokoa teo amin'ny lafy ny ara-tserasera ny fiarahana ny asa taminareo dia mirary soa ny roa taona manaraka indray mazotoa daholo. Miraba DS Family amin'izao faharoa taonany izao dia mirary soa ho toy izy foana zavatra atao fa mahafinaritra be nareo efa mianaka dia ohatrany hoe te hizara kely ny zavatra miainana niaraka tamin'ny DS Family voalohany aloha tsy fantatra mihitsy ry zareo hoe tonga tao amin'ny restaurant Le Réseau tamin'izany dia jereny ohatra makamaka vidéo io ino ary ny ataon'ireto olona reto izany dia eo izay vao nanao recherche hoe ay ireo izany DS Family dia ohatra mipitapitaka be izay hoe ay DS Family manandrana sakafo Le Réseau sy ny sisa dia finalement moa nanome retour tsara ry zareo sy nanome torohevitra kely sosokevitra kely anatsarana ny zavatra proposenay tato amin'ny restaurant dia avy eo lasa namana ry zareo dia kay mahafinaritra be mihitsy ry zareo dia mirary soa anareo ho ela velona ny DS Family. Zama dia izay ataoko le any mankasitraka be dia dianareo tamin'ny fiarahana sy ny fandalovana teto aminay indrindra mba hafinaritra foana ny fiarahantsika mankasitraka tokoa. Miarabanareo izay atao amin'ny sakay fody lamena. Miarabanareo izay noho n'izao fitsengahevi-taona ny DS Family izao dia mirary soa sy fahombiazana ho an'izay rehetra ataonareo. Misaotra anareo koa izay noho ny fanampiana amin'ny orinasa malagasy misehatra eo amin'ny resaka sakafo izay anisan'izany ny sakay fody lamena izay mamokatra piment de table. Manaraka dia misaotra anareo ihany koa izay noho ny anjara biriky nentinareo ho an'ny orinasanay. Mirary soa indrindra tompoko. Coucou Dina sy Sarah, solofa avy aty amin'ny Central Hotel Restaurant Vertigo. D'après fandalovanareo teto aminay dia nahita fiovana kely izay zany na dia hoe mbola indray andro fotsiny ary nandalovanareo dia efa nisy client maromaro vaovao izay tsy client habituel anay mihitsy tonga ny sakafo nijery ny toerana nanandrana ny sakafo teto aminay teto dia isorana anareo dia manantena ny fiarahantsika matotra be mba hitoy foana. Coucou! Joyeux anniversaire! Zay avy eto amin'ny Peak Fashion dia faly miarahaba ny DS Family amin'izao nahatratraranareo ny faharoa taonanareo izao. Nahafinaritra amin'ny fiarahana hatramin'izay tena mankasitraka be dia be ny zavatra vitanareo tamin'ny Peak Fashion dia mirary koa mirary mba hitoza fiarah-miasantsika izay dia ny encouragement kely nay ho anareo fotsiny dia mahireza hatrany dia azajanona zavatra ataonareo fa tena mahafinaritra be ho anay manokana eto amin'ny Peak Fashion tena manaraka anareo tsy tapaka izay dia tena hoe tena mahafinaritra anay zavatra ataonareo dia mirary soa be dia be ho anareo dia DS Family izay mba ahomby hatrany amin'ny zavatra ataonareo ary mba hitatra lavitra farak'izay tena lavitra be ane izany dia mirary soa be dia be dia bisou be avy amin'ny ekipa rehetra. Bonjour daholo, izay ekipan'ny restaurant les plats du monde rehetra zany dia manao fisaorana ny papa Dina sy maman Sarah satria taorian'ilay vidéo ndao andramana izay nataony zareo tao aminay zany dia tsapanay fa ny abetsaka ny olona mahafantatra anay ny abetsaka ny olona makao amin'ny resto ny abetsaka ny any amin'ny Facebook ny abetsaka ny olona manaraka anay dia nafinaritra ny fiarah-miasantsika reny ary engany mbola hitoy hatrany zany fiarah-miasantsika zany. Merci. Bonjour DS Family, zay atao amin'ny Velsa dia faly miarahaba anareo voalohany indrindra dia faharoa faly misaotra anareo koa satria tena nanampy be anay nareo teo amin'ny lafin'ny communication sy ny réseaux sociaux sy ny lancement ny produit sy ny rehetrarehetra. Le Velsa moa dia nareo anisan'ny olona anisan'ny hoe influenceur nitarika anay ambony be napafantatra ny nom hoe Le Velsa voalohany indrindra dia misaotra be tabe anareo dia ho lasa lavitra ny anareo sy ny fiarah-miasantsika. Merci. Bonjour Sarah, bonjour Dine. Tout d'abord, je vous félicite déjà pour les 2 ans d'existence de votre entreprise DS Family. Sincèrement, je suis très fier de ce que vous faites.
et j'aime bien ce que vous faites. Voilà. Ne perdez pas votre enthousiasme et surtout, si c'est un petit conseil, ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail à réaliser. Je sais que vous avez encore beaucoup de rêves derrière, mais déjà ce que vous avez fait en 2 ans, c'est magnifique. Moi, je vous souhaite beaucoup de succès pour les années à venir. Et ce que vous faites, je ne sais pas si les autres confrères comprennent ça, mais vous faites contribuer vraiment à faire grimper le niveau et la qualité de quelques acteurs de métier de bouche. Voilà. C'est vraiment un coup de main pour nous tous. Vous mettez en lumière les petites entreprises, les petits jeunes entrepreneurs, voilà, jusqu'aux plus grands hôtels, les grands restaurants. C'est très bien de faire connaître tous ces acteurs-là. Et en tout cas, je vous félicite encore une fois et bon courage pour la suite. À très bientôt. Izahay ekipan'ny Toratoreo Madagasikara dia faly miaraba anareo dia S Family no nafatratrarana an'izao faharoa taona izao. Misy an'i Papadino a, misy Maman Sara, misy an'i Tiffany, misy an'i Mathieu. Dia mahafinaritra foana ny fiara-miasa dia itoy mandrakariva ny fiara-miasa antsika dia Bonsoir Dina, bonsoir Sarah, bonsoir les enfants. En tout cas, je vous souhaite une très belle année, plein de joie et de bonheur, plein de nouvelles découvertes de restaurants à Madagascar. J'espère que votre page s'améliore de plus en plus et vous aurez de plus en plus une visibilité à l'international. En tout cas, je vous remercie beaucoup de passer dans nos établissements, au cas où Oriental ou Oxygène. Ce que j'ai tellement aimé avec vous, c'est de vous partager notre culture qui est un peu différent que la culture à Madagascar. On espère que nous tous ici, on essaye d'améliorer le système de la restauration à Madagascar. Comme ça, on peut évoluer tous ensemble. Je vous souhaite une très belle année. Allez, bisous à vous tous.